fanomezam-pahazoavana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ray malalo tompony fiainana ianao loharam-piainana. Mame fofinaina mahavelona isan'andro. Mampitempo ny fonay. Mahatonga ny ratsambatana rehetra sy ny fisainanay ary ny fonay ary koa ny fananay indrindra hitoetra aminao isan'andro. Faly izay noho izany satria manana ray, pahary, mikarakara ary mpiahy ny atsipiripiaina rehetra. Koa mankalaza anao izay mitsaka anao mivonahitra anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara, tsy miova maro sy no mandrakizay. Ianao ilay fahazavana izao tontolo izao. Dia mandeha tokoa amin'ny mazava zahay, mandeha amin'ny fahazavanaina noho izany fanatrehanao sy fombanao izany. Ankehitriny ry tompo dia metraka am-piaratananao. Izao fotoana izao zahay koa mangataka aminao indrindra famelan-keloka sy ny fanadiovana marano sarobidy Jesosy, mba tonga anay ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Ary dia andraisana ilay fanahany fahamarinana nomenao Jesosy, hamantaranay ny lalakombana. Atonga anay any mitanjona tsara indrindra nomenao anay dia ny lanitrao. Ireo dingana samihafa izay alovana ety an-tany dia anafianao hery any mandrakariva atonga anay Jesosy hitoetra eo aminao tsy tapaka. Saotra Jesosy. Manao ny voninahitra amin'ny kosa ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Amenaranao masina sy manan-kira avy Nazareta ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka noho izay manisy mangataka izany ovaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombony amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny Korintiana 2:12-14. 1 Corinthiens 12:4. Zarazarainy ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy masina dia iray ihany. Mitondra tokoa izany ny lohahevitra hoe samy manana fanomezam-pahasoavana hanompoana ianareo. Samy manana fanomezam-pahasoavana hanompoana ianareo. Amin'ity vatsy ny panahy ity ahatsiarovatsika tokoa izany fahasoavana, izany fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika izany. Hoy Jesosy, ry malalako, nandany ny androm-piainanao ny tomany sy ny taraina noho ny fahotan'izao tontolo izao ve ianao? Izaho tsy hampahory ianareo amin'ny fizahn-toetra izay retan'izao tontolo izao. Tsy hanao izany aho. Aza manaiky eo azon'ny fakampanahy tahaka azy ireo izay mitsambikina tampifaliana ho an'ny velan'ny vala. Ary dia tsy mitsahatra mampijaly azy ny fahavalo. Tamin'ny fomba fiainany, fomba fiteniny, kolotsainy, ny otany, ny tsy fahafantarany marina sy ny tsara. Izany no anjarany, satria niala tao amin'ny fanatrehako izy. Ary izany no hitarika azy ankehitriny koa amin'ny fieritreretana, amin'ny fandrenesana feon'ilay nahary azy. Atonga azy bebaka dia hiverina eo am-pototry ny altarako handray ny fahasoavako. Izao no tadiaviko, ny olona hiala amin'ny lalan'ny Satana ary mivelona amin'ny fiainana masina, mitondra amin'ny fiarahamonina feno fahasoavana sy fahasalamana izay matahotra an'Andriamanitra. Izany ady eo amin'ny mazava sy ny maizina izany dia 400 maro. Ary anio kely sisa dia ampitsahatra izany aho, mba tonga ny hazavana fendro tanteraka hanjaka. Tsy misy tsony olona miditra eo amin'ny fiarahamonina amin'izay fotoana izay ka hanimba azy. Satria amin'ny farany arivo taona dia ireo izay mitoky mandrakariva amin'ny
dia voafatotra iraka aminy ka hiangona any amin'izay misy azy fa ataoko levona izy. Zany ny fitsaran'ny Andriamanitra masina. Tiany ireo izay mihevitra kosa ny mikasikasa ny momba azy ny hanana fiainam-baovao. Tiany izy ireo nanana ilay finoana tsara avy amiko. Tiany izy ireo ny toetra omban'ny fanatrehako sy ny helatry ny fahasoavako. Fa ny fahavalo kosa izay manaradia azy dia manana nofinofy ny vanim-potoana ny habakabaka. Manana nofinofy ny amin'izay planeta hafa any ivelany rehetra ny hofonenana. Aza mino an'izany na iray sekondra aza ry malala. Lainga ny fahavalo zany. Fa ny olombelona irery no arian'Andriamanitra ray ho araka ny endriny. Ary ho anao olombelona no anaovan'izao rehetra izao. Koa tsy misy fiainana hafa ny ivelany ka ahatonga anao hanana karazana zava-mananaina hitovy laharana aminao. Tsy misy izany. Fa ny olombelona dia tokana amantany ary tokana eo anoloany izao rehetra izao. Tsy misy toa ny olombelona maneran'izao rehetra izao. Fa ianareo rery ihany ry olombelona no noharian'Andriamanitra ray araka ny endrik'Andriamanitra. Mitomera tsara ny fitiavako. Fa sarobidy eo anatrehako ianareo. Malala eo masoko ianareo. Tahaka ny anak'Andriamaso eo anatrehako ianareo. Tsy efa nilaza taminareo aho. Fa izany tokoa ianareo. Aoka isika hiresaka momba ny mahazava-dehibe ny fitoerana eo amin'izay satana miasan'Andriamanitra anareo. No ariana araka ny endrik'Andriamanitra ianareo. Natao zanak'Andriamanitra ianareo. Eny, no raisina ho mpanompon'Andriamanitra ianareo. Natao ho sakaizan'i Jesosy ianareo. Zany no toerana izay nametrahako anareo. Koa aza vela atao tsinitsinina ny toerana izay ameko anareo mba hahatonga anareo hitoetra tsara amin'ny fahamarinana, fahamasinana ary ny fitoriana ny anarako manerana izao tontolo izao. Anio dia ampatsiahy ihany koa mahakasika ny fanompoam-pivavahana. Fa inona no mitranga amin'izao fotoana izao? Rehefa mifandray tokoa amin'ny tomponao ianao dia ilay manana fahalemem-panahy, lalina indrindra sy fitiavana feno. Ilay mamenao ny onon-drano velona izay karazana poizina ho an'ny fahavalonao. Izay no isan'ny fanaledy lehibe koa tiako ampitaina aminareo zanako. Rehefa tena manompo marina tokoa nareo amin'ny fivavahana ka mikatsaka n'Andriamanitra ray izay fanahy ka hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia indro omena anareo izany onon-drano velona izany. Atolotra anareo izany fiainana feno fahatsarana izany. Koa na dia misy aza piti-drano kely fotsiny avy amin'ilay rano velona omena anareo, dia tonga fanantainana ho an'ny fahavalo izany. Raha misy ao anatinareo izany rano velona izany, na dia kely monja aza, dia eo ny fanatrehan'ilay velona. Zavatra tsy hain'ny fahavalo no mahakasika anareo, satria ny voninahitry ny lanitra no mitoetra aminareo. Mitoera ny fankatoavana, mitomoera, ilaozy ny fikomiana, ilaozy ny fanomezan-tsin'Andriamanitra ao, fa mandehana amin'ny fankasitrahana, ny fisaorana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao. Izao fotoana ianantsika izao ety an-tany, hoy ny tomponao, dia feno fahamaimboana sy faharatsiana, fahasimbana tsy mbola nisy toa azy. Satria mikoa miamiko dia repahary azy izao tontolo izao. Lalan'ny famongorana
izay rehetra tsy miaraka amiko izany. Fa amin'ny farany dia amin'ny arivo-taona izao kosa no hitranga hiariary amin'izay maizy azy ny rehetra, manomboka amin'ny Andriamanitra ny fahazavana izany, mandalo aminareo mpanompoky soloko izany ary miafara any amin'ireo izay rehetra ratsy sy fahavalo. Miandrasa ry malalako, miandrasa ry voromaillalako, miandrasa ry olon-tiako, sasao mandrakariva amin'ny ranomasonao ny tongotro ary fafao amin'ny ranomasonao ny tongotro. Toezo ny fitsaoana, mitomania, aoka hifona mandrakariva araka ny lalana azo omeko anareo, fa samy manana fanomezam-pahazoavana manokana ianareo. Dia indraindray ranomaso ho an'ny hafa, indraindray fifaliana ho an'ny sasany, fa ianareo rehetra kosa dia voninahitra avokoa. Indraindray koa ianao mety mitomany, indraindray ianao mety mifaly, fanomezam-pahazoavana avokoa izany dia mandehana amin'ny fanomezam-pahazoavana azo omenanao amin'ny ankapobeny fiainanao sy amin'ny fotoana anankiray koa izay iresanao amiko. Tsy misy tsara afa-tsy n'Andriamanitra iray, fa indro kosa zarainy amintsika ny fahatsarana. Samy mahita ny marika ao amin'ny foko ianareo, ka noho izany avoahy ao amin'ny tenanareo ny rano velona, loharano fahasoavana tsy manam-petra sy fahamarinana, izay loharano miboiboika ao anatinareo, satria marina ny teny izay nambarako taminareo hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ary dia tsy loharano miboiboika avy ao an-kimbony, avy aminareo, avy ao anatinareo lalina indrindra ny loharano miboiboika izany, fahavelomana mamelona ny tenanareo avy ao anatinareo, mamelona ny fanahinareo sy ny sainareo sy ny teninareo, mamelona ny asa tanterahinareo, mamelona ny fiteninareo, mamelona ny fampianaranareo, izay miorona amin'ny filazantsarako sy ny fanahiko izay mitoetra aminatinareo, mamelona ny asa tanterahinareo eo anivon'izao tontolo izao ho fijoroana vavolombelona, fa Andriamanitra mahery ny vavanareo, Andriamanitra tia Andriamanitra reo, Andriamanitra manafaka, Andriamanitra manome fiainana, Andriamanitra manome fitahiana sy fahasoavana, Andriamanitra manome ny hery sy fahefana andresena ny ratsy rehetra ahatonga fiainam-baovao eo aminao, hoentinao amin'izao tontolo izao izay tendre ny feo an'ilay namorona azy dia Andriamanitra izany. Izany mahatonga anao hitoetra ao ambany fahasoavako mandrakariva, ka tsy toetra amin'ny soratra maty fa kosa amin'ny teny velona izay natao tamponao. Ny herin'ny fanahiko no mahatanteraka izany, ny herin'ny fanahiko sy apiteriko anatinao no andehananao araka ny teniko sy ny fitsipiko, ka hankato azy amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpanetren'ny tena, dia indro fa ho fitaovana mahery vaika hitondra ny teniko eo amin'ny firenena ianao. Aza mitahotra ao amin'ny fotoana fifaliana, aza matahotra ao amin'ny fotoana fiobiana, fa manan-kery toy ny amin'ny fotoana ny andro ny fifaliana izay apiterinao anatinao mihoatra noho ny ranomaso. Tena mieritreritra izany ve ianao fa avy ao anatinao izany rehetra izany ny herin'ny fanahy masina, ny fanomezana azy omenanareo dia indro ny fanahiko. Ho an'ny tsirairay aminareo dia efa nifidiko ny fotoana izay ho anareo mba hahafahanareo maneho ny fitiavako sy ny faliako anivon'izao tontolo izao, araka izay ilaiko, araka izay hitiavako azy, satria izay ny sitrapon'ny ray. Mandehana ankehitriny amin'ny fiadanana, hifaly amin'ny fanatrehan'Andriamanitra araka izay anehoako aminareo an'Andriamanitra. Izay no miteraka ny voankazo mamy, voankazo mamy indrindra amin'ny firaisana, amin'ny nofoko, amin'ny foko, no ny tena sy ny rako izay omeko anareo amin'ny tanjoko ho
ho amin'ny fiainanao. Ankehitriny ary. Nomenanao fanomezam-pahasoavana, hanompoana dia mandehana amin'izany. Maireza matanjaha ho Jesosy avy any Nazareta. Saotra tompony amin'ny teninao, mankasitraka fa zarazaraina ho samy hafa tokoa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy masina dia iray ihany. Mahatsiaro izay fa mahalala anao tokoa mandray ny fitahiana avy aminao, ary tsy handany ny androm-piainana intsony hitomany sy taraina amin'izao tontolo izao, satria ho faly sy ho feno ny fahasoavanao kosa, ka no hitory amin'ny mpifaliana sy amin'ny karavona, anohy hanavotra ny fanany maro ao anatin'ny reaky zao fiainana izao, ka hiverenany eo amin'ny valany ray. Hanananay fifaliana sy fahasoavana amin'ny androm-piainana rehetra ho voninahitra. Dera ny ady ny saotra anao Andriamanitra izay zanakafany masina, fa ny fahasoavana Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fany masina ao amin'ny mandrak'irery mandrakizay. Haleloia.